Fahombiazana tanteraka io no azo amtinana ilay hetsika androm-pirenena natokana ho an'ny jony sy ny fiompiana trondro izay nokarakarain'ny ministeran'ny jony tetsy Mahamasina. Fotoana nahafahana ihany koa nanomilanja ny arena misy eto Madagasikara moa ity hetsika ity. Fahombiazana tanteraka io no azo amtinana ilay hetsika androm-pirenena natokana ho an'ny jony sy ny fiompiana trondro izay nokarakarain'ny ministerany vokatra andrano sy ny jony ny 20 septambra hatramin'ny 2 oktobra lasa teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Fotoana nahafahana nanomilanja ny arena misy eto Madagasikara antoky ny fampandrosoana ara-toekarena hoy ny ministra ny vokatra andrano sy ny jony Andriamatoa Gilbert François nandreriny ny fanankatonana ofisialy ity hetsika ity. Ny azo ameza anazy aloha dia ataoko hoe tratrana ihany ny tandrona izay sefeksivanay satria hitana ny affluence-n'ilay olona izay tonga tato samy faly daholo fa indrindra ny tanora moa indrindra ny vahoaka izay ny andefany zao zavatra zao ny mpandray anjara ihany koa amin'ny fanakalozana maro samihafa izay ny fanaovan'izy ireo teto na ny jony madinika zany na ny jony salasala na ny jony ara industrial toy izay koa ny aquaculture ary ny zavatra nahalindana tokoa izay hitantsika tato fa tena hita hoe kaina io vatohara na kora io zany koro io dia azo ampandirina mihitsy ny vato kay maniry io dia hitantsika tao reny moa ataoko faly sy afapo na ireo findrindrindrindra ny jono nentim-paharazana eo amin'le transformation fa dia tena tsy naharaka aza ny tao. Nanamarika ny lanonam-panankatonana ny androm-pirenena natokana ho an'ny jony sy ny fiompiana trondro ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpandrarara toe-karena misy 50 nandray anjara tamin'ity hetsika lehibe ity. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany ny orinasa Manda izay tazomin'ny ramatoa Razakana Valina Bakoly. Seraseranay mpandrarara rehetra atao anaty ministeran'ny jony fifandraisanay tamin'ny ponina Antananarivo nahafahanay nametraka relation tsara mihitsy tamin'ny ministeran'ny jony sy ireo nandraikitra isan-karazany ao anatin'ny ministeran'ny jony nahafahanay serasera tamin'ireo mpanjony madinika izay miara-miasa aminay dia valopolo-isan-jato ny tamina zany tratranay tanaty izay efatrano izay ho anay mpandrarara. Nilaza trano ministra ny vokatra andrano sy ny jony Andriamatoa Gilbert François fa nahafahana nanamafy toerana ny sehatra ny jony sy ny fiompiana trondro ety anivon'ny faritra ny ranomasimby-Indianina indrindra ho an'ny komity ny ranomasimby-Indianina iny hetsika raha iny. Miomana ny andray anjara amin'ny tsena be amparitra toy ny smart fish tokoa mantsy isika mba hahafana mampiroborobo hatrany ny hisehatra ara-toe-karena.